mbola izay resaka fahafahana vonjomaika izay azony tangalamena Zakarias Patrika izay dia nakambarany mpitsolo vavazy sy ny solotena ny fianakaviany. Hoe mety ho tohiny raha dia hoe na mbola mety hitohiny instruction dia anatrika ny instruction zay any amin'ny doyen des instruction na tapitra treo ny instruction fa misy daty na andro omeny fitsarana hoe hitsarana azy dia tonga zay amin'ny andro fo hitsarana azy amin'izay fotoana zay. Na mety zavatra miseho ihany koa mety hiteny fitsarana hoe non lieu ty zavatra ty tsy ilaina hotsaraina satria tsy hitanay mihitsy zay hoe porofona zavatra hoe antony hitsarana azy mety janona koa le raha fa ny aminay zany nefa nay zany na tsy zany ny zavatra tediavinay dia hoe egany ho tsaraina ihany le satria mba tianay hifanatrika aminay le olona nitorana azy satria samby zanaky ty Madagasikara ty samy vahoaka malagasy aleo ho hitan'ny vahoaka sy ho hitan'ny ty fireneny ty ny iza no manana marina iza no ty tandrazana. Zay moa zany anabaviny dia reto zoky reto apo rahalahy dia tangalamena namany dia iny madama dia zay moa zany faly be fa hoe afaka somatsary tangalamena Zakariasy dia Andriamanitra ny fiadanana zany mba namaly vavaka satria nitondram-bavaka daholo ny fianakaviana dia misaotra ny namana rehetrarehetra havana na ny teto Madagasikara na tany lavitra na tamy province partout na tambanivolo fa dia ny zay zany mbola hoe manankina amin'ny vavaka hoe marina ane mba hitranga hoe fitiavany tanindrazana ny anazy dia ingany mba samby hoisy olona saijoro hiteny marina ohatra anazy dia mba hiseho ane ny marina zay nga tantsika rehetrarehetra zany dia misaotra ny maître.